Koatray taona mialy fandiniketona nareo sy ny omby za ndray ato mivadika mihinanahatra mahagaga mihitsy oa rehefa mahita bozaka kely tokoa dia tsy maintsy ohatrany hoe mihinanahatra foana anapidina ny reto taty a dia mijerijery ny reto dia ohatrany hoe za ndray lasamborona mandinika ohatrany ataony jery flora jery flora ary ina marina mahatonga le hoe omby mijery flora e fa flora nga moa tsy masinina masinina tamin'izany andro zany flora dia ohatrany hoe mandalo le masinina dia le omby miroaka dia mitraka mijery matafika le paozy le omby mba mijery zany na dia tsisy zava-patany ary amin'le zany dia ahoana reto arena be anao reto reo any koa e tsy na ny arena be eo fa zao aloha mba misy dia mba hoe masotsokana dia zay kely ananana anao hiratra fa tsara eny tsara paozy be le izy hita hoe omby costaud forme tsara forme be fa ahoana ty taizana zaonao andreto mpamezana safidiny sy tinidinika kely fotsiny mba niodina tany ambanivohitra tany dia hoe izy lo rangalo mba hikarakara kely amin'izay lo mba hiary milay amin'izay fa aizakony dia hoe any zany mba mampitahotra fahantrany eto tanàna eto dia safidina mihitsy ve re omby mainty be tsisy pentina na ny kely ary adikile indray io ay adikile io fa ny omby mainty tokam-bolo matsy zany ny tena marina raha ohatra hoe atao famomezana izy dia tsy famome ay ohatrany hoe mamono an'le olona omena azy ohatrany hoe milaza ratsy zany fa ny mainty tokam-bolo ohatra zao moa fialana loza fanaovana adikile hafahafa zany ohatra hoe misy zavatra ratsy mandalo dia mainty tokam-bolo ny soroniny ary ry fotsy indrindray indray zao fotsy fa io zao misada mainty jereo zao ny lohany ay zao le hoe sada mainty fa izy moa tena hoe sada zany dia hatrany amin'ny kibony any izy zao tokony mibetsabetsaka amin'ny mainty fa io zao zara fa misy kely io zany zao ohatrany hoe mainty loha fotsiny izy fa fotsy teo fotsy vatana ary mahaliana rangaza ny resaka manodidina ny omby zany no ranga hipetrapetraka mihitsy aloha sa inao misy atao mony ataoko hoe za rehefa hoe miasa mihinanahitra fotsiny apiko ianao miandro omby e apiko marina ianao tsy efa miandro miasa mihinanahitra fotsiny ary ny tena ataoko eto ry miala aiza anao nipetraka etsy mety tiako ty ary rehefa misy seza vonona so le hoe manao sotapany ohatran'ny seza tsy misy fekinany hoe mba azo hipetrahana fa tsy azo ekinana fa manao sony efa tapiny zany alakaparik'alaka tena manevikevika be zany tena andro ohatrany hoe mahazoaina be le bozaka mantomanto ee tena manevikevika ahoana ty toetrandro ty any koa inona ny azo ambara am'izao a io moa izy io ko natiora io voajanahary io ao anatin'ny mbola anatin'ny adalo tsika zao ny orana adalo zay zany le hoe ny lanitra no miresaka e io zany tsy adivakevitra ny hoe fanisan'andro inona rehetrarehetra fa tonga dia ny lanitra no miresaka ny rivodoza ny orambe mandraraboanjo ambaravarana dia io le atson'ny tolo hoe manao orana adalo dia na itsika zay tato anatin'ny andro vitsivitsy zao io izy io zao fa miraraka be tsy hita nisy resaka raha moa malo hoe isy ranotrambo andalo hoe misy inona sy ny tariny io le hoe manao tahaka ny ranotrambo be fiavy fa mora ritra misy lalitra koa eto amintsika amin'le omby fa misy omboko dia ohatr'izay mifandehany dia voajanahary le toetrandro dia ao anatin'ny vanim-potoanan'ny adalo tsika hotsinana zao ny alohotsy azy amin'ny fahasivy volana febroary raha afakapitro zany efa tsinana indray ny alohotsy dia jereo tsara indray mbola ataon'ny orana eo dia aoriana dia mandeha ho azy fotsiny ka miaina araka ny natiora tsika ie fa tiako fantatra ihany koa satria be da be ny jerijery facebook a mahamay mandoro jerijery facebook a dia hoe be da be zany le tsy mahafantatra le zanaka tsy aoriana le hoe inona le ranotrambo e rano avaiza mariny reny dia avoana sy ahoana fandeha ny ranotrambo zany zahatra mandalo tapika izay moa izy io hoentin'ny rivotra vany fotsiny orana ihany izy zany e orana fa manangon-drano be izy zany amin'izay faritra lalovany tonga dia tifitra mahazaka io na trano ary hoay zavatra na trano raha trano efa malemilemy tonga dia hoentiny manaraka azy tsisy resaka io zao tsika mijery teo dia tsy ampita tafika miakatra be ny rano miakatra be ny rano eo a le fambolena kelin'olona eo maty daholo diby tanteraka ao a ny trano lasa tonga dia tototra ao anaty rano sy mitarika ohatr'izay moa izy tsika zany efa tokony hoe izy foana ny fitandremana sy ny fisorohana iza moa dia hoe isa-taona ve dia isotraboina foana fa mba tokony mba mezaka koa mba mitady zay hanina zany fa ndraindraiky io any atsika satrika aza maratra ange hoe ay ho avy indray nirona dia ohatra misy faly mihitsy hoe zay traboina mba azo fanampiana sy azo fangorana manokana fa
tsy mba vonina tena ezaka hoe iohitra hiala hanavitra an'izay zavatra azo ananina fa de lasa zatra misy toe-tsaina raiky tapisaka le hoe miandro tolorana de mampalahelo ihany koa zay fijerina izay miala. Fa na izany zany aloha tsika mankahery andreo izay ohatra ny hoe tratrany izay vona izay de mankahery ihany koa ary hoan'izay mbola tsy tratra de mila miomana, mila mitandrina, mila mitandrina faran'izay zokony mihitsiny. Mampilendalenda be koa reto tombo reto sasy zany efa noana meno an'le fitsakana. Zay le hoe be voka ratsika hena hono ka anaikitra omby mitsangana hoe nanona ohatrany ahoana na ratsina hena ohatrany ahoana ary ve de omby mitsangana no tsiriritina. Fa ny omby de anisany nahitana oam-pitenenana sy ohabolana be da be ihany koa atsika malagasy. Betsaka mihitsy. Mba ilazao sationany amin'izany hoe miaraka amin'ny fanazavana. Be de be ny zavatra azo resahana mahakasika ny omby reny moa efa lasa raikitra ohabolana ohatra hoe zanak'omby mandeha osy manitsaka nefa malemy. Misy ndray hoe zanadambo mandeha osy manitsaka nefa ny omby. Tsy mifanalavitra zay zavatra zany hoe zavatra efa vitany teo aloha no arahana tsy ndretra manaraka refo manaraka nefa mahitsy raha amin'ny ohabolana izy zany de zay fa raha latsika amin'ny fomba fitenindray izy any ahona toetran'olona de hoe voalavo manara-davahana voalavo kamo zany tsy mba mieritreritra zay andavaka fa ny lavaka efa vitany namana no arahana raha nen'le jolanan'olana masery zany tsy namorona vaovao Andriamanitra fa zay nataonao na raha kosa. Eny izy daholo zany misy le hoe zanak'omby tsy ampianarin'ny tomano, misy ny hoe omby mahitsy le lafin'ny namany, ny omby ny ray mandro tsy ny ray mifo. Be de be ny fomba fiteny sy ny ohabolana voarakitra mahakasika ny omby ka mbotona azo anjobony tsika eto masoandro maty mampalahelo raha zany no tany saina fotsiny. Tena betsaka mihitsy. Fa tena betsaka. Fa anisany tena manitikitika ny olona tokoa hoe avy aiza marina ny andohan'ny omby avy any anaty ranomasina marina be izy io raha koa avy any anaty ranomasina mihitsy ny omby ary marina zany ka marina zany engane mba akaty hanoto amin'ny miala eto ary misefosefo be izy zany tsy matakatra ny tadiny io fa eo ihany io zao zany le hoe tahaka ny omby mifatotra zay takatry ny tadiny ho anarana-po zany hoe io zao ny alavan'ny tadiny de manodidina eo ihany zany ny afaka hivezivezeny hinanana zay le hoe tahaka ny omby mifatotra mbola misy le ondry lahapatorana zay takatry ny tady ihany no any anjanana zay ny zava-misy ka ny omby raha ny tantaran-drazantsika zany sy ny rakitra antitra rehetra voatahiry de marina rehefa voapirofo fa avy any anaty rano tokoa ny aingan'ny omby zay aloha no natoka le fiteny hoe zanak'omby tsy ampianarin'ny tomano zany hoe efa raha mikorina ao anatiny mihitsy ny fahaizana amin'ny lomaniko izy azy avy any anaty rano ny aingy ohatrany hoe biby aquatique ve zany ny omby ny omby tsy maty anaty ary zay le hoe omby sisamita ka izay tratrano amarana rehefa miampita rano de ny omby no tsy haiko miala raha mba efa nanao an'izany zay efa nanao an'izany tamin'ny mbanivohitra rehefa tondraka ny rano de ny omby ny avela miampita de manaraka omby misavika amin'ny rambon'omby ohatr' zao anao de sady tsy miletika ny tsy lasan'ny rano fa ny omby mampita anao de zay le hoe omby sisamita ka izay tratrano amarana zay le fitenin-drazana amin'ny mahavaninaty rano ny omby zany de zao Andriamanitra zay nahary sy namorona antsika rehetrarehetra zao de mamoaka foana ny omby avy any anaty rano arak'izay fotoana sy tonin'andro mety mahasoa mahatsara ivoan'ireo omby ireo avy any anaty rano any tsy any avaratra irery fa amin'ny dingana efatra amin'ny teboka efatra manerana ny Madagasikara moa zany amin'ireo tanjona efatra manerana Madagasikara de samy amoahan'Andriamanitra omby avokoa mamoaka izy avy any avaratra mamoaka izy avy any atsimo mamoaka izy any andrefana mapakatra izy any atsinanana ary aza donoina fa eto anivotany ihany koa de mapakatra izy ao akaratra zany hoe tsy voatery ho any anaty ranomasina ny omby fa tena mahagaga ahoana ny atongavan'ireo omby dia be reo ao akaratra ary omby dia omby olo mbola tsy ohatr' zao ny habeny fa ingeza be ary avo be ho an'izay tena zanaka akaratra mahafantatra tsara an'izany hoe misy mihitsy ny ombin-drasola ao ny ombin-drapeto ombin'ireo vazimba ireo ny vazimba nefa ny tompon'ny rano matoa zany misy omby ao misy rano ao zany de avy ao ihany koa mampakatra koa Andriamanitra avy any amin'ireny ka tena avy any ny omby raha ny omby eto Madagasikara statistika farany tsotsotra no resahako de mamono eo amin'ny 24 000 zébus 4,4 alina omby isan'andro no maty eto Madagasikara statistika tsotra indrindra zany resahako zany 4,4 alina omby isan'andro no maty eto Madagasikara ahoana ary ny tsy lany ny omby ahoana ny tsy lany mihitsy ny omby raha misy omby ny omby nefa ray isa atao isaky ny anina ihany ny aterany fa tsy hoe manao ohatra amin'ny bitro hoe tonga de valo folo fa ray no aterany iny ray iny ela be vao lehibe ahoana ary ny omby lehibe nefa ny tsy lany mihitsy zany hoe betsaka ny omby mivoaka avy any anaty rano fa tsy takatra ny saintsika eritreretina mihitsy zany hoe ahoana ny fomba n'izany ahoana ny anaovany anazy sy ny tariny de misy koa le hoe mandeha mitorakomby de mitorakomby amin'ny boomerang ianao de zay azony iny ohatra hoe roa voatoraka ao de reny ihany ny anjaranao
matoraka folo ianao de reny ny anjaranao zany ny fakana ny omby dio mpanota omby misy fomba fivavaka atao mihitsy amin-drapeto sy rasoalao vazimba tompon'ny omby de zay ianao vao mahazo maka omby. Zany ve reo koa tsy ohatrany hoe angano zany tantarainao zany sa Afaka mifanaporoso. misy olona eny ka Afaka mandeha mifanaporoso. misy mantsy tena mitady porofo mihitsy zany ny olona hoe tena avy any anaty rano de iandry ery amin'ny ranomasina ery de iandry omby eo. Ay Tsy hitanao avy zany. Misy ny olona efa natokana hita an'izany sy hikarakara manokana an'izany. Fa tsy tsika rehetrarehetra body sy adala sady manota fady mipiteny ratsy mandeha amin'izay lalana ratsy rehetrarehetra ity de andeha hita ny hasina lehibe hivoaka eto amin'ny firenena fa misy zany ary betsaka ny olona efa tamin'ny 2009 efa saika nahita an'izany fa zay moa zany le hoe samy mandeha amin'ny fotoanany. Nanao nanaraka JMJ tany Tuileries zay de efa niresaka anazy ao mihitsy le olona hoe andao alara vonona andao alara hita raha tena hijery fa lavitra nefa ozy izy ka ilahy tsy ho tavaverina vetivety fa ohatra hoe anytsika 2 andro 3 andro de zany efa olona aty manaraka tanora nanao JMJ tamin'izay tsy possible ny hoe nahitana an'izy fa le namana tena nifampiresaka tamiko zany de tena mitantara izy efa mpanatro maso mivantana izy koa zanaky ny any tompony ny any mihitsy de tena fa misy ka misy mihitsy le zava-mitranga. Eny ariko andao nireo karazana lokon'omby indray no mba tantaraintsika hoe inona avy de inona ihany koa ny hevitra finosony sy ny manodidina an'izay satria ohatran'izy dika andao reo tamin'ny malagasy ianao rangaza kamokamo zany fa mahita an'ity omby misakafo ty de ny anohanana ny tany saina tena le izy misy ny fifamatorana isam-bitana amin'ireo lokon'omby sy ny karazany rehetrarehetra reo zany. Misy zany hoe ty olo ty tsy ambinina omby mainty, ry tsy ambinina omby kasira, ty tsy ambinina omby vatoambo. Samy manana ny azy daholo ny vintana 12. Ny tanisan'le lokon'izy 12 fotsiny ny atahorako sao de isy famadika ko lasa isy anao foana nareo fa tsy maninona afaka mety hoe oetiko eto zay rakitra mitahiry azy de ho tany saitsika eto izy amin'ny heriny fa misy mihitsy zany ohatra hoe ny ombin'ny Alamady de ohatra hoe omby Tanarivo, omby Mena, ny ombin'ny Adoro, omby Vatoambo, ny ombin'ny Adzoza, ny Voanjomanga, ny Asortany, ny Kasira samy manana ny azy. Fa andraso fa ho resantsika eo zay meko anareo fa tsy laniko tsenjery ato anatin'ny loha fa so isy famadika sanatriavin'ny vava. Fa misy mihitsy zay hoe fifamatorana ohatran'le hoe ny karazana biby fiompy teo amintsika gasy de tsy mitovy amin'ny biby diny lokony. Zareo zao ohatra hoe ny vorona ty sorohitra de mitovy daholo ny lokon'izy menakavy. Fa ny akoho zao de samy hafa hoe ty mainty hariva, ty volotay, ity masira, ity zao satria reny efa biby natao ompiana de efa samy manana ny lokony mihitsy de misy zany hoe ty manambina anao, ty tsy manambina anao. Jereny ianao miompy omby mainty be foana de maty foana le omby, tsy nety ambim-bola mihitsy nareo, amidy le omby tsy lafo, nareo marary lava. Fa rehefa ohatra hoe sendra manisy nangoraka amin'izay zany ka lasan'olona le omby mainty de ianao napiditra omby mena de nanomboka ambinina tamin'ny sanjila indray nareo zany hoe le omby mena ny nanambina anao tao anatin'le trano de samy manana ny azy ohatr'izay ny tsirairay avy. Efa manomboka miditra tsikelikely atao anatin'ny fanontanian'ny olona ko satria tena be de be ary maro be mihitsy mino fa mety betsaka ny fanontaniana mety fanandrify ihany koa de arabasoa arabatsara mora mitotona ao anatin'le sendran'le voajeriko ny fanontanianao. Inona ny lokon'ny omby vonoina raha ohatra hoe misy lanonana? Ny mainty tokam-bolo aloha tsy famono. Raha ohatra ka hoe anao raha hoe zay mampatokana amin'ny teny zany hoe rehefa fa raha ohatra hoa ka hoe amme olona de aza manome zavatra mainty tokam-bolo zany fa ratsy ny hevitra zany tsy fanao zany sanatria ohatrany hoe miala loza ianao de le olona indray no ananinao anatin'le izy fa rehefa misy dinidinika zany tokony atao hoe lanonana fahasoavana de ny zavatra mena sy ny fotsy reny foana no ifampiresahana tsy fotsy tokam-bolo anefa fa ny fotsy tokam-bolo koa de mitovy amin'ny mainty tokam-bolo ihany fa mba ohatra zany hoe ny sadamena na ny omby volavita na ny omby malaza marindy zany ny fanao zany ohatra hoe mena tanteraka ny vatany fotsy ny lohany na ohatra hoe manavodrevo mena ny vatany de misy fotsy ny lohatrafony fotsy ny tongony efatra fotsy ny loharambony misy fotsy amin'ny lohany misy fotsy eo ambanin'ny tratrany zany indray zao ny atao hoe manavodrevo. Misy zao ny hoe vola vita de mitovy amin'izay ihany izy misy fotsy eny amin'ny lohany misy fotsy ery amin'ny trafony ery misy fotsy ery amin'ny tsitrahakapoka ary ohatran'izany izy fa mena ny tena tokotanin'omby. Misy indray le hoe omby malaza tonga de mena tokam-bolo de le marindy moa zany hoe raha omby anaovana fomba izy
de io tandrony io mbola jerevana tsara aloha hoe tsisy mandroso sy memotra ve tsisy avy sy iva ve tsy le korongo be anatiny ve tsy le baka be manao an'izao ve fa tena mahitsy tsara mijoro tsara ny sofiny ve tsy vaky ny tongony ve mahitsy tsara ny rambony ve tsy mitritra tsy misy hoe roa ve ny rambony tena zavatra tonga lafatra zay izy le hoe marindia tiniana tsara daholo zany rehefa hanao fombafomba fa tsy hoe zay manambola hividanana omby de vidy omby de hamono omby tsy le anao namono omby no inona fa le zavatra nataonao tonga lafatra tanteraka vita fomba ara-dalàna de miankina amin'ireo fanahy tsara rehetra lavorary daholo ny zavatra rehetra izay natao eo ny fanahin'Andriamanitra izay nahary sy namorona eo ny tsy maty falasakorazana eo ny zava-masina rehetra ny afim-pandinika ny afim-pahita ny afim-pahalala mpamendinika sy ny tsikilo ny fahitana sy ny tsindrimandro ny bitsika totsofina ny sikidy akandro na ny eritreritra madio zany le anaovana fomba fa tsy hoe nananambola kely zay de andeha vidy omby na hoe any indrindra moa rehetra le manao an'le hoe kopy omby rehefa manao baolina eo amin'io zany tena misy zavatra be da be efa eo aloha le afetsifetsena maloto hoe omby matavy omby mifaha anao an'izao laza le olona mandrotsaka vola be voaka vany le omby zanaka omby kely farofina retina kely zavatra sovaliny zalamy ala aveny amin'le terrain-pahatonga eny an-tanàna ra de maty le omby zany hoe misy omby kely eo zay fa misy indray le hoe lokon'omby tsy mandeha am'izay izy de ho anareo zay mpikarakara toronoir reny zany mba jereo tsara satria zavatra ho atao fanomezana iny zavatra ho atao loka faneva mijoro iny mitovy am'le hoe rehefa mamono omby ny olona de antony mipetraka ery ambony azo ery ny tandrony na eny amin'ny vavahady misy karazana fombafomba natao reny de mbadin'io tsara fa tsy manao zavatra kitoto hoe omby fotsy tokam-bolo omby maloto be fa tsy mandeha am'izay laoniny tsony ery iny andeha omena fa jerevana tsara ny zavatra atao fa manjary lasa mamono an'le olona mandray azy zay le zavatra mitranga nome malagasy lanja ambony de ambony mihitsy ny omby fa izay ka hatramin'izao ny manitikitika ny saintina matsika ity zany de hoe mitovy ve ny asin'ireo omby gasy sy ireo omby vazaha zay efa mitobaka ihany koa amin'izao tsy mitovy ny tena omby vazana hiditra nge de ny omby rana ny omby rana zany nahita an'izay fanontaniana zay manko to sady tonga de valiko ihany ny omby rana zany le omby le nampidirina avy any ivelany omby rana omby tsisy traviny tsisy traviny le omby rana tsisy traviny izy fa ny tena omby gasy de ny bary na ny bare ozytsika bare fa tsy bare ahitsiko tsara zay bare no izy fa tsy bare maro be sika ny tsy mahay miteny an'izany zay nataoko hoe teny gasy ve de tsy haitsika fa bare na bary no izy fa tsy bare na bary de reny ny tena omby gasy le omby ngeza be omby avo be sady avo trafo no avo tandroka tena avo vatana mihitsy le tena hoe zébut de Madagasikara fa misy karazana hôtely anankiray zay hitako ao an-tanàna ny Raimboto ao izy ao a Francfortville ao amin'io tanàna io misy restaurant kely zay fa raha vao tsy omby avy aty an-tanàna no milatsaka any hoe hen'omby avy aty de fafanao anaty menu an'zareo mihitsy le hen'omby ritra tena nahandro gasy fa tsy mampiasa an'le omby avy any mihitsy izy ny legioma miasa ao ihany koa legioma avy aty Madagasikara no afarany manokana makany de zay no ikarakarany-drareo sakafo ao kopatanana ho an'ny havana sy ny namana rehetra ao amin'io toerana io fa anisan'ny nafinaritra tamin'izany fotoan'izany ny fivahinianana tao nahita an'izany hoe tena natsiro tena ohatrany hoe eto Madagasikara mihitsy ianao mihinana an'le omby any Francfort any kopatanana ho an'ny namana rehetrarehetra nivarotra omby tamin'izany fotoana de navoaka tao ambala le omby rehefa hivoaka teo amin'ny vavahady le omby de nasian'le olona hividy vola 500 teo am-bavahady de nodikan'ilay omby le izy inona ka indikan'le zay fombafomba zay fanotapamato zany misy fanidy le fahatra misy fanidy zao le fahatra de tsy maintsy notaina aloha raha vao tsy voaody iny de tsy lasy omby io fa miverina mody ao ihany samy mana ny famati-pahatra na ny fanidy-pahatra ny olona tsirairay de zavatra efa hitako zao ohatra hoe tsy vola ohatra zay indray le izy zao fa karazana zavatra mibaka kely zay na antona teo am'le hidi-pahatra eo de namidy ary le omby de efa lafo zao le omby fa ny arivan'iny re le omby namidy igaga fa ino miverina tao anatin'le fahatra indray de nanontany dadabe efa ahoana indray fandeha an'izany de hoe kay le famati-pahatra mbola tsy voala fa adino ny nanala le famati-pahatra de tonga le tompony omby avy any nitady hoe very ange rangaty le omby de tsy very fa io efa nody ato an-tanàna satria misy famato le fahatra de miverina nody ho azy tao le omby de inona zany natao navoaka ny dadabe indray le omby de nikapohana kely
dia nasorona le famatipahatra tery amin'izy dia lasa le omby tsy miverina intsony fa lasa any amin'ny olona le fa mividy azy. Samy manana famatipahatra fa famatipahatra zany. Fa ny tompon'omby rehetrarehetra manao an'izay daholo. Raha ohatra zany ianao ka tena hiaro ny fanananao amin'ny dahalo dia tsy maintsy tokony hanao famatipahatra ianao na hanao fanidipahatra. Fa matoa mbola lasa ny dahalo ny omby ao anatin'ny fahatra ao dia tsy masina zany ny famatipahatra nataonao ao. Fa mafisina kely ny famato. Izy io tompoko karazana kilalao fa izy moa lasa nirongatra be ho lasa tena afetseny ratsy sy famonoan'olona mihitsy lasa hoe asan-dahalo mahery vaika. Fa raha marina tsy tokony ho zay. Fa kilalao teo amin'ny gasy io resaka hoe rehefa haka vadiny zanakay ianao dia ndana aloha mangala tromby. Le mangala tromby tsy hoe ndana manao dahalo, hoe ndana adory ny tanàna ery ananina dia vonoy ny vady aman-janany dia vetavetao zay vehivavy hitanareo. Tsy zay le izy. Fa hoe karazana kilalao hoe ianao zany manan'omby ohatra zany hoe sendra-bananan'omby zany Renore ohatra. Dia za zany le haka vady ao amin'le tanànan Renore dia inona le atao? Lasa zany mba nitsofoka tao naka an'le omby amin'ny alalan'ity, amin'ny alalan'ny fanafody io zany. Ohatra zany hoe nampiasa masobe tsy mahita ohatra dia nampiasa inona re zany nampiasa mamiodibola ohatra, nampiasa inona koa ohatra hisintomako an'le omby avy ao zany. Dia vakiko ary le fahatra dia lasako le omby. Dia le omby raha ohatra hoe sendra manisy 10 tao dia ray amin'ireo no nalaina fa tsy hoe tonga dia niritiky ny fananan Renore 10. Azonareo le izy karazana kilalao zay. Dia manomboka eo indray zany Nore dia manaiky hoe tena masonodiny adala fa vita ny namaky ny fahatritsika. Dia manomboka eo indray zany lasa mampitombo an'le famatipahatra indray zany Renore ohatra hoe raha hiahaka fotsiny tao dia mety ohatra hoe nampiana tsita fototra, nampiana mahatana, nampiana mapody, nampiana mahafefy ohatra zany. Dia lasa indray anaka tao tsy vakiko tsony ary le fahatra masonody zany Renore fa le izy efa vakiko tamin'ny voalohany dia lasa azoko zany le zanany tao hoe tena hatramin'ny maka omby ary vita an'ity fa tsy hoe andeha hanao dahalo. Kilalao ohatr'izay io zavatra io. Mazava. Fa izy lasa mivadika fieran-dahalo maloto be taty aoriana hoe tonga dia mifamono misy maty manapa-do maka manao otage sy ny tariny fa tsy tokony ho zany. Lasa lalao maloto. Lasa kilalao maloto. Ie. Mialohan'ny andehanako kely vetivety ka zavatra ery amin'ireo olona ireo dia mba avalianao ihany koa ty fanontaniana ity. Fa zaho sotra rano fa tena maty reny ny atsemboako. Eno Sa zao leo ny atsemboan'ny tavanao ny hinananao. Salama tompoko, nisy fanasinana doany ty aminay dia namono omby ray ry zareo dia le omby anankiray no mahagaga anahy hoe nalevin'le olona velona tao anaty lavaka le omby. Midika inona kay zany le omby alevina velona ao anaty lavaka azafady? Ny tena tsara aloha le nanao azy ny tokony anontaniana. Mety manana ny heviny manokana le nanao an'izay. Fantatro tsara le zavatra nitranga tamin'izay sy le olona nanao anazy. Izay no ataoko hoe aloha le olona nanao azy no anontaniana fa aloha tsy resaka an'izay ahako aloha. Tsy resaka an'izay zany ianao? Manahirana. Maro tsika no mino fa efa voavaly ary nahafapo antsika le valim-panontaniana na dia mbola te hijery maso ary tsika hoe iny misy omby nyainga avy any anaty ranomasina dia misy omby mirodorodo be dia mandravarava tanàna satria mbola omby tiry zareo reto satria tena ny ampahava izy ge tsy miakatra mandrava tanàna miangona eo amin'ny tora-pasika rehetrarehetra ekarany eo daholo zareo dia miandro mpanota omby. Miandro mpanota omby anao fomba. Fa tsy hoe laza izy dia mandeha anao ody any an-tanàna. Averiko hoe rehetra zareo fa miara mirodorodo. Ao diry analamangako. Samy maka an'izay tandrify azy. Andao aloha ary andeha hisotro rano kely vetivety rehefa avy eo metraka fanontaniana be da be ianao. Eny ary. Tsika ny tokantrano kosa misento kely ao anaty dokam-barotra dia rehefa avy eo indray toy-hatrany ny fanontaniana manodidina ny omby sy ny tontolony. Karazana fanontaniana zany ato zany ry anko ay ary tena mahaliana be daholo. Nonahoana koa e? Io misy hena mitsangana be io. Zao ary afaka mba hazavaina kely ve? Tovy eritreritra amiko koa ty olona ty hoe inona ny dikan'le hoe mbola misy volon'omby. Omby koa io. Mbola sitsika resaka iny rehefa avy eo fa ty fanontaniana ty hoe mba hazavao kely le hoe mpiandry omby vola vita. Mpiandro omby vola vita mitoy an'izay dia hoe tsy tompony fampamerin-doha. Zany hoe ny omby vola vita taloha tsy hanao tompony iny fa ombin'andriana dia akarina rehefa tonga amin'ny fotoana efa misy mpanangona an'ireny mihitsy any isam-bohitra isam-paritra dia akarina ho an'ny manjaka. Dia iny zany raha hanao dia tsy hanao iny fa an'ny mpanjaka iny
de tsy maintsy atolotra iny rehefa tonga amin'ny fotoana zany hoe lasa tsy tompony ianao fa mpamerin-doha fotsiny ahoana le hoe mamerin-doha omby rehefa le miandro omby izy amony tsy hay an'izany de averin-doha satria indray lasa mampitondraka eny amin'ny tambolon'olona na eny amin'ny volon'olona hafa de ohatr'izay ny fandehany fa le vola vita zany anarana omby mihitsy izy io zany hoe nendriky ny vola vita de hoe zay zavatra rehetra ny volavolaina de ho vita zay mahatonga ny hoe rehefa ohatra zao avy zao ny taom-baovao malagasy de mamono omby vola vita mba hoe zay zavatra rehetra ny volavolaina de vita avokoa zay ny antony mazava fa betsaka ihany koa aloha le olona manofy anjehan'ny omby de inona marina zany ny dikan'izay be fahavalo resako kely tsara le resaka hoe manofy anjehan'ny omby ty fa betsaka moa ny filaza mahakasika anazy ianao raha manofy anjehan'ny omby a de efa mba mailomailo anao aloha zany fa misy tsy milamina zay matolo zany na tsy omby ara manenjika anao fa hoe anao matory de manofy misy manenjika de efa zay aloha ny lalam-panavany hoe misy manenjika fa arakaraka le izy am'izay hoe omby ve le manenjika anao sa bibilava fa reo manko izy matetika misy fotoana alika reo zany no mitranga ngamba kosa sisy olona hoe manofy de nenjehan'ny akoho na hoe zavatra ohatr'izany tsy de misongady fa tsy maintsy na ianao enjehan'ny omby na ianao enjehan'ny alika na ianao enjehan'ny bibilava reo zany a no endrika isehon'ny fahavalo de hoe manofy misy manenjika efa misy manenjika ianao zany fa eto am'le hoe enjehan'ny omby misy fotoana zany ianao hoe enjehan'ny omby mainty mbola milamindamina zany ny tanàna fa mitandritandrema fotsiny indraindray ny omby mainty tsy fahavalo fa aretina de zay le ilampitandremana hoe mba mailomailo mba malimalina amin'ny fahasalamana tandremo tratry ny orana tonga de efa homakomany ny sira vaingany sy ny lavenina ao tanàna iny le andomana tongotra mamaizy zaka atao anaty rano mangotraka satria reny a le mba misoroka aingana be an'le fanavina sy ny tazo mahery sy ny tariny am'le olona rera-davy zany misy fotoana indray ianao manofy a enjehan'ny omby fa ny omby manenjika anao a tsy mainty fa fotsy ino ny tena ratsy ny omby fotsy sy ny omby mena reo ny tena ratsy reo teny efa fahavalo farak' zay akaiky de akaiky zany ary fahavalo efa miseho tava zany hoe fahavalo efa fantatra hoe itsy na itsy na itsy de am'izay fotoan'izay reo a arakaraka le zavatra mitranga misy fotoana mamoaka vorom-bava zay misy vorika amin'ny vavany vorika fotsy be na rotrany efa tena hoe ny ainao mihitsy ny katsahany am'izay fotoan'izay a ary tena ao anatin'ny fotoana fohy de vitany ianao raha tena tsy mitandrina misy fotoana zany rehefa tena le hoe ohatra reny ary ny tena nofy de misy fotoana tonga de amboarina miala saritaka tsy mivoaka ny trano mihitsy aloha satria indraindray programme efa vita io tandremo tsara azo atao tsara ny mamono olona sy mamosavy olona à distance zay aloha de lazaiko hoe tsy voatery fanatrika am'le olona ianao de anisy poizinao anaty sakafony ihany vo afaka hoe avita amosavy fa na ohatra raha hoe le olona amin'ny mahajanga ianao aty afaka misavina ianao rehefa ho ataony ka ohatr'izay le zava-mitranga zay de eo zany mahatonga amin'ny teny hoe raha vo efa misy an'iny le vorom-bava be iny le omby manenjika anao efa tena zavatra enjana de enja efa grave be zany fa tonga de hoe alana saritaka mihitsy aloha mena amin'ny fitaka satria indraindray le mosavy ataony a mety ohatra hoe provoqueny amin'ny alalana accident miala amin'ny ohatra zany hoe efa soritany ao anatin'ny tranony hoe ty olona ty raha vao mandingana 10 kilometatra miala ny tranony de domin'ny tôbila tsy maintsy misy loza famivozana miatra aminy efa mosavy zay de iny zany le endriky le omby fotsy be efa niseho tarina le omby mena be efa niseho tarina de iny mahatonga anao le hoe miala saritaka satria indraindray efa fantatry le olona le routine anao hoe iny a raha vao mivoaka ny trano a isaky ny amin'ny fito fefany iny miala eto atsy foana ny lalany iny mandray bus etsy iny de ary iny miala bus mividy loka atoandro etsy iny na mividy an'izao efa misy olona mahavita programme tsenjery ny fiainanao de iny zany le hoe alana saritaka tampoka ohatra zany hoe efa tonga le nofy de tonga ianao de tsy nandeha tampoka de tsy mahavoa le zavatra ataony satria mety efa nalefany le izy fa tsy nahavoa satria ianao ary tsy nandeha nandra ndraiky io le hoe ohatra hoe tokony mission andeha ho any Atsirabe ianao tonga ianao de négoce tampoka tamin'ny mpiara-miasa hoe aloka indrimy makany Atsirabe fa alao zany ihinana an'le Moramanga azonao de afaka le saritaka lasa miala am'le tir croisé anao zany de tsy tratra le olona ohatran'izany io ka ny omby fotsy a sy ny omby mena ny tena ratsy raha miseho any anaty nofy fa ny omby mainty mbola tsy maninona zany saky anontany azafady aminay ihany a rehefa famadiana de tsy maintsy mamono omby foana fa io a tsy hoe omby rehetra akory de finoana daholo fa ny omby atao hoe tamana inona kay ny antony zany arakaraka le izy ka zay moa le hoe samy manany fombany a ny olona tsirairay avy de le fomba efa mipetraka eo am'le tanàna no mahatonga an'izay hoe amintsika fianakaviana de tsy maintsy ity ohatra anankiray no omeko a ivoaka kely ala am'le omby ange misy fianakaviana ohatra an'izao reto
ao amin'ny fokofoko kely ao aminay ao Ambohitrandriamanitra ao a misy tanàna kely anankiray a de ireo fianakavian'ireo ninninona zava-mitranga ao amin'ireo fianakavian'ireo ka fahasoavana de tsy maintsy mahandro katsaka de miara-minana efa zay mihitsy ny fomba le fianakaviana ka io zany tsy anotantsika hoe fa maninona ary ny katsaka fa maninona ny soja na fa maninona ny tsy longozy fa efa zay le fomban'ny olona ka samy manana ny fombany le izy a de samy manao misy olona andeha hanambady de ny arivan'le fanambadiana de mivory daholo izy menakavy de miaraka mahandro katsaka de miara-minana misy anankiray afa-panadinana de miara-miona eny amin'ny tranondrazana de mahandro katsaka de miara-minana zany hoe vao idira-pahasoavana de mihinana katsaka daholo tsy isika menakavy zany sody indray isy anao hoe orty andana mijery katsaka hotontona sy anina va andro katsaka fa samy manana ny fomba ny fianakaviana de andro zareo manokana zay de tahaka an'izay ty anareo ty hoe io karazan'omby foana ny tsy maintsy vonoanareo rehefa anao efa afatra mipetraka izany tompoko mba te halala hoe aina ny raha vonontsika nefa ilay hena misy aina de avy eo hohanina atao loaka tsy sahala amin'ny hoe mihinana aina maty ve zany sa misy fomba atao mba tsy hahafaty any ain'ny biby a natao hena hohanina iny zao aloha ny zava-misy misy ny atao hoe fifandrohizana ara-tsakafo chaîne alimentaire ny anarantsika zany taloha io chaîne alimentaire io a de efa nipahary zay nahary sy namorona no nandahatra an'ireo hoe ny tanalahy mihinana lalitra ny anina mihinana ny tanalahy de ny anina le mihinana tanalahy indray hoaniny anina de nefa rany tonga aty amintsika de tsika mihinana an'lizy de mitentsika hoe fizandray ary zany mihinan'olona daholo rehefa biby rehetra mihinan-kena de mihinan'olona daholo io talona ny alika aza mihinan'olona rehefa tratra mansavy ianao de tetitetehana hoan'ny alika de zay le hoe tetitete eo fa raha tsy fanahy de amena han'ny alika ery ny fatiny de misy aloha zay fifandrohizana ara-tsakafo zay zany hoe misy zany efa nataon'lay pahary hoe tsy maintsy mifandrohy mifampihinana reto karazany reto manompoka any amin'ny fihinanany zava-maniry de mitatra trany amin'ny fihinanan-kena efa samy manana an'izay daholo aloha zany dikan'izay tsy misy eloka eo anatrehan'lay pahary iny fa ao anatin'izay fotsiny misy ny nataon'ny pahary hohanina de misy ny nataon'ny pahary tsy hohanina de iny zany samy mba mandinika samy mba mieritreritra de jereo tsara fa ny taolo malagasy efa nahafantatra ny sakafo fihinana sy ny tsy fihinana de nanafatra faramandimby hoe reto ihany ny fihinana ary reto no vita fomba teo anatrehan'Andriamanitra zay nahary ny tsofina rano azo hohanina fa tsy hoe misy olona de andeha hinana voropotsy ohatra na hoe misy olona de andeha hinana takatra ngamba tsy misy manao an'izany fa samy manana an'le ino dizy ty zany samy manana an'le fomba nandinihana anazy zany ny takatra moa misy mihinana ihany araka le fiteny hoe zay ny takatra ozy le nahandro takatra de misy mihinana ny takatra ohatra hoe vorona hafa tsy fantatra ohatra hoe vorondolo izy moa ny olona andeha hinam-borondolo fa zao lasa misy manao tao foana za zao mahita toerana de manao lasopy de lasopy do misy ady eto Antananarivo zany fa tsy lavitra do be ny ataon'ny lasopy ao misy an'izany ilandramanore zany io zany le teneniko zany hoe jerevana tsara ny zavatra fihinana sy ny tsy fihinana fa aza de tia manao tao foana tsika na hoe tia manandran-kandrana ohatra zao hoe betsaka mihinana fany le raha manavy ngeza be de ozy ny olona zay mihinana hoe tsara be fa zao izy moa zany olona mihinana manavy zany azonao hoe manavy ve de hoaniny efa hita fa manavy inona le lalam-panafan'le manavy biby manao tao foana fa Andriamanitra nahary azy indray nitondrony vody de ohatr'izay le de amin'izy le efa manavy zay le teny hoe manavy zay de zay le nohaniny ka samy mandiniky ny olombelona hoe aizanao vy aizanao vanana ao anatin'le izy faharoa ny raha de ao anatin'le omby fa tsy ao anatin'le hena ary rehefa mamono omby taoko avahana mihitsy ny raha mamono akoho avahana mihitsy ny raha tena tatazana manokana mihitsy ny raha ohatra izy ka hohanina anaovana fomba de afangaro amin'ny vary rehefa mamono akoho de atao eo ambony vilia kely ny fotsim-bary de eo ambonin'iny ny tetehana ny tendana akoho eo ny tapahana ny tendany de iny raha iny zany raha anaovana fomba de afangaro amin'ny vary iny isantarana fa raha ohatra ka tsy hohanina iny de mandavaka mihitsy de alevina le raha fa tsy hohanina tompoko fa betsaka ny olona manao tao foana de hitanareo reny le mivarotra raha keny eny an-dalana eny ary tena be da be mihitsy reny de avy manao baolina zalahy de mirongaronga be mihinana an'le raha kena sy mofo dipaina fa tandremo zany fa tsika tsy mihinana raha tsika tsy mihinana aina fa avahana manokana mihitsy iny fa tsy misy any anaty enomby ake tsy misy raha any anaty nofokena teteo raha misy raha tsisy ao fa ny raha efa miala melo zay le izy ary zay no mahatonga hoe tsika gasy de manao fomba rehefa hamono biby
de manao fomba fa tsy mamonomono biby fahatany. Zay no hitovizantsika amin'ireo silamo manao fombafomba rehefa hamono biby. Zay no mahatonga an'le fisian'le hoe halaly na ny halaly la ozytsika. Ny mifanohitra amin'ny halaly de ny haramo. Ny haramo ndray antsoina hoe fady, fa ny halaly no vita fomba, zany hoe mahazo alalana azo hoanina. De ny halalina tsy hoe tsisy kisoa fa vita fomba tanteraka. Zay ny dikany hoe halal. Zay ny dikany hoe halal. Le kisoa moa zany efa hoe tsy ao foana fa hoe tsy vitany tsy misy kisoa fa tena vita fomba tanteraka. Ny mpanozon-doha na ny mpanapa-tenda rehefa hamono an'io zareo de misy vavaka atao. De ny gasy nge manao an'izany mihitsy fa tsy hoe tonga de hoe aiza ny sabatra de tsondronony. Reo ao amin'ny abattoir ao Ampasika, ny abattoir Etsakadindratombo, ny abattoir ety Anosizato, reny zany tokony efa misy mpanozon-doha foana any mba mangataka amin'Andriamanitra zay tompony ny aina, zay vao mandavo, zay vao manapaka. Fa tsy tonga de hoe aiza ny antso maranitra trobary any ny tendany ity na hoe alavoiny omby de tatao, fa misy vavaka tsy maintsy atao aloha. Zay ny hevitry le halaly. De ny gasy efa mpanao an'izay hatramin'izay, zany hoe mangataka amin'Andriamanitra zay tompony ianao fa hamono ny biby zay nohariany, satria ianao tsy mahavita mamorona ohatra n'iny biby iny. De mihera aloha hoe efa navelanao ifampihinana izahay rehetra teto ambonin'ity tany ity ka biby fihinana ity angatahan-tsodrano ho atao sorona na ho atao saodrazana de angatahana mba hitondra hery, hitondra aina, hitondra tanjaka. Raha tsy mihinana mihitsy ianao de inona moa zany ny dikany zany, inona ny aina hoentinao mivelona raha tsy mihinana ianao, fa avy amin'ireny ihany no azonao an'le aina. Misy ndray karazan'olona hoe tsy mihinan-kena, tsy carnivore zany le olona fa végétarien ozy tsika. Ny végétarien mbola eo fa misy ndray le hoe végétalien, mbola hafa koa zany hoe le végétarien tsy mihinan-kena fa mbola mihinana ihany le produit avy amin'ny biby, ohatra hoe misotro ronono, mihinana fromage, mihinana atody. Fa le végétalien tena tsy mihinana mihitsy an'izany rehetrarehetra zany. Ka ao anatin'izay zany tsy fantatro zay tena foto-kevitra hijoroany aloha, fa misy fotsiny le fomba fijery angamba hoe le aina mananaina le biby sy anona de malahelo izy, ohatra le vehivavy le rehefa le amomy bitro anao de tsy sa hoe na hoe hihinana bitro de mampalahelo fa biby mahafatifaty kely, samy mahafatifaty daholo ny biby rehetra satria samy mananaina. Fa le olona tsy mihinana an'ireny fa hoe mananaina ireny no tsy azoko, fa mihinana zava-maniry, fa ataoko ny zava-maniry mananaina. Mananaina daholo ny rehetrarehetra, ka maninona izy zany ny tsy mihinana, maninona izy mihinana anana sy mihinana anana fa tsy tonga de miraokahatra oenka, ary na miraokahatra aza mbola mananaina nge iny. Inona zany sisa le hoanina, ka zay le ataoko hoe aiza no azahoana ho an'le hery raha ohatra ka tsy mihinana mihitsy ianao. Zay zany le hanina mipetraka, fa le raha tsy hoanina fa atokana mihitsy iny, alevina mihitsy iny, zay ny fomba an'iny, fa tsy fa ny olona ny teanao atao foana de lasa mivarotra hoe raha ken'omby, raha kenan-kisoa. Raha anakoho eny am'le lasopy tigre, efa nahita lasopy tigre? Ena izy mony tsy nahita lasopy tigre fa mety hoe tsy zay ny fiantsoanareo azy. Lasopy tigre le eny am'le vilamy be le hoentina le ohatran'ny latabatra kely izy de tigre fiantsoana en'ireny tao Mahamasina. De la ron-dasopy be amin'ny vilany de eto amin'ny paty, de eto ny akoho, ny akoho sy ny atody am'izay fa de misy raha anakoho am'ireny, fa tsy hoanina ny raha, tsy fihinana ny raha. Eny ary satria moa zany tsika efa ndresaka hoe hena ho sakafo sy nohanina sy tsy nohanina am'izay de tonga eo am'le trafony ary tsika. Ny trafony toa hoe fanafody mosavy, marina ve zany? Ary marina koa fa hoe mampanankarena zany atodin'omby zany sa angano? Raha sy de ho resahantsika ny atodin'omby, mialohan'ny zavatra rehetra aloha tsy haiko raha afaka hoe kadrena kely akaikikaiky nge za e. Tsy haiko hoe aiza no mijery aloha de afaka hoe voakadra akaikikaiky kely. Ty zavatra ty atanako ty io tiako atoro io. Hoe maninonino? Ty zavatra ty sendra hitako eto manko izy de ho resahako vetivety fotsiny aloha. Anatsina ve izy iny e? Ity tsy anatsina ty. Ity no antsoina hoe baka kely. Baka kely io izy io. Tadidiko iny. Baka kely ty. Ie. De izy ty misy fotoana rehefa maina, ny alika rehefa matoritory eny miangona miraikitra eny amin'ny hanina analika eny. Ka izy ty misy lalam-panahafana tangongo ihany. Ny tena tangongo hafa, fa misy lalam-panahafana ho tangongo satria io izy mitangongo miraikitra eto amin'ity zavatra ity. De rehefa maina io tonga de manara-damba be. Manara-damba be mihitsy izy rehefa maina. Lasa tsilokely mafy kely mihitsy izy ity. De ity le hoe baka kely ozy tsika. Ka izy ity azo anaovana fanoritana tsara ho anareo zay mivarotra. Satria misy lalam-panahafana tangongo ato aminy.
de azo anaovana fandroritana tsara izy zay fotsiny tiako atory teo aloha zany fa kisendrasendra no nahitako anazy teto zany hoe mampandeha tsena iny zany mampandeha tsena iny atsatoka kely amin'ny fivarotana ve sa hoe ahoana mba azavao mifangaro amin'ny zavatra rehetra zay anaovanao fandroritana ohatra hoe manana andremby ianao de efa miasa izy asinao tantely izy de efa miasa asinao razamboly izy de efa mandeha asinao mahavory izy efa ao daholo zany fa ny fandroritana voalohany ozy ianao mpivarotra fa nahatapitra anananao ary ny ahitra rehetra manerana ny tapitanety rehefa ianao mihitsy tsy maresy lahatra olona hoe anatony eo aminao ny olona de sasara ny oloko arivany andro fa tsy misy tsena anao mandeha zany eo zay aloha izy any am'le resaka trafinomby teo hoe trafikena ve ody mosavy tsy tena hoe ny trafikena ny ody mosavy fa ny hery hoentiny le trafikena ao rehefa misy zavatra kely aiahina misy zavatra kely tsy de fantatra ohatrany hoe mararirary tsy hay hoe ina le soritra retina manontany dokotera tsisy ninona fa hoe milamina ohatra zany de zao hitinoy kely trafikena aloha na mandana mijery eny am'ireny mpivarotra reny hoe brochette trafikena way tonga de milamina be mihitsy zany am'izao de mba mihinana kely tsy hoe miletra trafikena fa mba mihinana kely fotsiny de tokony ilamina le zavatra aiahina tsy fantatra raha sanatria ka vorivorika na misavisavy na zavatra fahafa nataon'olona zay no antony iny efa nanoro anareo aho hoe rehefa akaiky fenomanana ny volana na ao amin'le andro ny fenomanana iny mihitsy ho atsika rehetra zanahary zany hoe ho atsika rehetra mino fitahin'ny razana miankina amin'ireo tsy maty fa lasako razana mangataka ny afim-pandika ny afim-pahita ny afim-pahalala mameno sikidy akandrona sy ny tsindrimandry bitsika toatsofina sy ny teny masina teny mananjiny rehetra de mba manempoka trafikena kely tsika ao an-trano trafikena sombiny kely na valerana 2 arivo aza ataonao zany rehefa ngeza de mba avela empoka ao anatin'ny trano satria endriky le fitahina avy amin'ireo razambe reo de lasa misy fanambinana ho azy ao anatin'ny tokantranonao zay no mahakasika ny trafikena ato amin'ny resaka atodin'omby atodin'omby Rasin'omby alohan'ny resana amin'le atodin'omby aloha mba ho avalitsika le resaka trafikena ahoana ny dikany hoe trafikena ome mahery izy le mahery omena an'le izy tsy hoe mahery le omena fa nomena mahery nomena mahery trafikena tena anisan'ny tsara ao anatin'le hena ao de iza moa ny olona tsy farombaka trafikena zany raha misy trafikena eo de eritrereto zany hoe ty zany fa avy natonoko le trafikena de nangataka mialy hoe zamba meo iny e nome mahery ohatrany hoe nomena tamin'ny pahatezerana tamin'ny piritonana ohatrany hoe sanatriavina ohatrany hoe tezitra zany na ame de zay le hoe ambava oma na mpo mieritra hoe mandinika hoe sao de mba tsy foin'le ty ary le trafikena tena ahoana marina ary mahatonga azy manao an'izany fa nga tezitra ohatr'izay le izy hoe trafikena ome mahery ambava oma na mpo mieritra atodin'omby ny atodin'omby betsaka amin'ny filaza amin'ity atodin'omby ity za fa nahita atodin'omby mivantana ary efa nahita atodin'omby velona le izy zany de ohatrany hoe zavatra tsy fahita amin'ny andavanandro ohatrany hoe tavonitsaka de lasa betsaka ny ezaka nanao bizina le zany mampanakarena hony mampanao an'izao marina aloha fa anisan'ny olona miavaka ianao matoa ianao nahita zany hoe vintanao anao iny ao fa raha midinao iny de fizaiko iny aminao tsisy dikany iny tsy fivarotra iny ary iny tonga de maty rehefa lazan'olo-kafa fa matoa ianao ny nahita an'iny de ianao zany le ambininy de alaivo izy de terizy ohatrany hoe mba karazana collection ana trésor kelinao zany hoe zavatra miavaka tsy fahita firy de mba nanany ianao zany fa tsy misy an'izany hoe zay mitahiry an'iny ony de lasa manakarena be na any resaka bary zany tena marina zany mahafantatra olona maromaro mitahiry atodin'omby sy manana atodin'omby fa tsy hitako zay hoe aniny eo tsy de tena misy fetraka be amin'ny fiainana zany fa lizy hoe ary le izy tsy atodin'omby hoe mitovy amin'ny zanako miteraka de hoe avy any amin'ny vodiny no mivoaka fa omby lamy manatody de avy any ambavany io no alohany zany hoe karazana tsy fantatro zay antikana azy zany amin'ny resaka siantifika hoe zavatra tsy levina avy any anatin'ny omby avy any ve sa inona de atambany satria izy volovoloina kely zay volovoloina maramainty kely sady mainty kely zay le izy de le izy tsy ngeza be misy zany fisolokina goavana mihitsy miaritra eto Madagasikara fa sokafiny saina tompoko sokafiny eritreritra manomboka zao aza manaiky abadon'ny olona fa mba mahalala ihany zavatra kely zay le izy tsy misy ohatrany totondron-tsaza kely io atodin'omby io fa misy olona matsy rehefa hanao filaza masaka any aminao zany tonga de ngeza be mamirapiratra be mihitsy erany-trano amin'ny alina ngeza be ohatrany atodina ianao zany tonga de mamina vina atodina Autriche ary ve zany sa hoe ohatrany zavatra kely de alohan'ny omby avy any ambavany izy io raha nahitany io anao zany de ohatrany hoe mba zavatra miavaka iny tsy fahita amin'ny andavanandro fotsiny de aprimy tsara de terizy fa mety mba hanambina anao
izay olona miavaka nahita azy mitovy am'le hoe teraka le saka de teo aminao ny tavoniny ny olona le tavonitsaka alainy mihitsy de asiana an'zao asiana an'zao asiana fa le tavonitsaka de tena hoe anao manokana mba ianao ny nomeny azy. Misy le fiteny hoe laha ny andro ohatran'ny saka manao laha ny andro mifandinika ohatran'ny saka manao fitiavana satria ny saka tokoa rehefa anao fitiavana de tsisy ninina hitanao zany eo fa izy mifampijerijery fotsiny eo ny tazanao ianao zany raha vao mieritreritra hoe andinika anazy eo laninao ny atsasakady ny adiny ray to tsisy nininina mitranga ihany leo anao farany de ny ala satria tsy ho ataony hitanao mihitsy zany fa matoa zany nataony hitanao de misy mitemo hoe fambara loza mba raha zany saka nanao fitiavana hita amin'ny maso zany ve aiza ihany zany fa hoe satria izy le miafina fotsiny de mba ohatran'izay zany le fomba nilasana anazy de ohatr'izay ihany io atodin'omby io tehirizo tsara fa izy miaina miepinepiny zay izy raha le efa hitako aloha de miaina miepinepina de eo am'izay le filaza mihinana ronono hoe mihinana tantely ary azopina mihitsy ony izy io de melehibe tsy hitako zay anina am'zany tsy haiko aloha tena marina tena efa nandinika an'izany tena ela satria zaho efa tena marina zany fa misy olona misoloky sy misantoka ao anatin'io zavatra io fa tsy misy an'izany hoe mampanakarena sy ninony zany fa de tehirizo rehefa nahita ianao mba vintanao anao iny satria zava-baovao tsy hitanao isan'andro tahaka ny resaka mercure ihany izy io mialy io mercure io a za aloha miteny hoe misy tena misy satria matoa reo satellite reo mbola afaka miodina sy mandeha mercure dolo nge mimpamelona an'ireo e zany hoe misy le izy fa le fisolokina ato anatin'ity mercure ty de tena tantara géographie mihitsy eto Madagasikara misy milaza mahita ary andefaso kely fre zay andefaso sakafo zay andefaso vola anaovana amin'ny fombafombany enao ve ny nahita an'izany raha tena zany mampanakarena hoe tonga de 4 milliard misy rozoka faradjiresaka sy niteniteny anao fa tonga de nataonao rery manina tsy nataonao rery na ivarotanao tanimbary sy anaovana amin'ny ivarotan'omby ara ve de tsy ahita ve anao raha zay fre karany eto fa tsy zay marina lazay zany ve raha tena misy de mbola andeha anangon'olona misy andihan'olona 20 miara mivory kely eo amin'ny trano anankiray aloha io zany a tena misy io ary tena painsatsika io fa mila vonontsika fa zao tandreminy zao de io ve de ifampizarana ho an'olona 20 sy ninony zany raha tena misy fa tsy efa lasanao rery tany fa le karazana fampiasonana mibetsaka ao anatin'le zavatra misy raha ny toetany eto Madagasikara zay tena any amina zavamasina be mbola tsy voakitika angany tsy haiko fa raha ny toetany misy ny zavamasina zay efa nahazahoana mercure sy namoahana mercure eo amin'ny blanc supérieur eo daholo ihany to tena misy eto fa rehefa isoloky zalahy de rozoka fara mihitsy densité 24 mana de resahany olo de anao raha vao miahaka moa zany de very volany anao fa tsary misy an'izany avy eo zay le izy zay fiainana daholo moa zany e ao anatin'ny fiainana ao anatin'ny fitediavana fiainana zany ozy voangy izay indrindra tsy azo hidifina matsy ny azambavoany de ny azambatratrany fotsiny ny mopera ody varatry mopera indray zay ny azavoany any ka izay ny antony zao fandarana zao mba ahafahana ihany koa mifananatra sy mitandrinako mba azavao indray ary aloha reo sikady sy kena samy hafa sazany tsirairay e indrindra moa zany rehefa misy lanonana eo amin'ny tolo eo tsika vao tena hiditra iresaka tsara ny omby mbola malalaka ny fotoana koa mbola manana natsasakadiny mahery kely io tsika mbola mahery mihitsy ny atsasakadiny mahery kely dao ary zao a tena eto aloha zany manko aloha tsy hotapahamiala mihitsy aloha tena andeha kely mihitsy aloha anazava zany ny omby a natson'ny tolo hoe omby avana ny omby raha maty a matesy ravana raha maty ravana matesy ny omby fa maninona ary ny omby fa maninona tsy biby hafa ny fitompo-kasehampanjakana lohan'omby fa maninona ary ny lohan'omby ny natao fitompo-kasehampanjakana nampiavaka an'izany fanjakana malagasy fa maninona tsy ohatra hoe lohana tanalany teo na lohana jorery fa maninona natao hoe lohan'omby misy dika an'izay ny zavatra rehetra eto Madagasikara zay miasa sy mihetsika de omby anao joro mamono omby anao fasana mamono omby na azo fahasoavana lehibe na mamono omby angatapitahina any amin'ny fasandrazana mamono omby amadidrazana mamono omby anangana vatolahy mamono omby miady fototry ny trano mamono omby zavatra rehetrarehetra zany de mamono omby daholo maninona ny tsy nisy hoe hiady fototra trano de inona ny ataonareo de atoa de bitro vonoina e fa maninona ny omby misy dika an'izay zany hoe le omby zany teo amin'ny gasy de tena misy hery misy hasina misy hajany manokana mihitsy
avy am'izay mahomby avy any naty ranomasina azy zay avy any naty rano de hoe ny rano fototry ny aina ny rano ny maha-olombelona de avy any am'zany zany nananganany omby de zay ny natoka antsika hoe avy any amin'ny fototra foana tsika mainga fa tsy mitsainoko eny am-panidinana de zay anisany nampiasana ny omby ihany koa de biby tena tsy misy veriny amin'ny omby na ny amaniny aza tsy very tsy very ny amanin'omby ny amanin'omby fanamboarana vanjy fanamboarana vanjy reny tainomby moa de efa haitsika taikarena sady zezika tsy misy very manomboka any amin'ny tandrokomby mbola be diabe ny zavatra azo amboarina akoatra ny anaovana moara de anaovana fitoranody a de anaovana fitoerana entana ao an-trano de anaovana haingon-javatra anamboarana figo anamboarana peratra anamboarana sotro zany ny tandroka ary ody varatra ny tandroka sy ny kitron'omby zay mampatonga an'le hoe rehefa mikotroky ny andro de mandoro tandrokomby kely bebe any ambanivohatra na mandoro kitron'omby kely satria ody varatra io de akoatran'izay a jerena ihany fa sao de hafahavako sao de vato arina ato vao hoe ny tontony omby nandrasako aty akoatran'izay ny hoditromby izy amony tsy mahalala ny ampiasana ny hoditromby tsy misy very mihitsy zany amin'ny omby na ny kely azy akoatran'izay zany ao anatin'ny omby a mbola mizara roa misy ny tratrany de misy ny kibony de ao anatin'ny tratrany mbola feno karazany zavatra be deabe de ary anatin'ny kibony feno zavatra be deabe ary anatin'ny kibony ary zany a no ohatra hoe ny tsinay ny taovany rehetrarehetra de ary anatin'ny kibony fa ty amin'ny tratrany ty ohatra hoe ny fo nisy ny tariny de misy zavatra indray zany ifandrohizana ao anatin'izany hoe inonareo reny olona reny tena tsy nay tsy misaraka manaty aminay reny avy amin'ny omby zany hoe tsy nay tsy misaraka manaty tsy nay mifaningotra amin'ny aty ao anatin'ny omby zany ary zareo rery indray mba inonareo tsy taovany tsy vorovoronay reny avy amin'ny omby ihany zany zany hoe zay le omby havana ao anatin'ny omby avokoa zany ny fempihevanana rehetra no miainga de zay no mahatonga an'le hoe misy an'le tsy vakindray andro be rehefa any amin'ny famadihana de misy an'le tsy vakindray andro be iny tsy andrahoana mena haniny vahoaka ary fa tehirizina tsara de rehefa vita amin'ny famadihana de le tsy vakindray andro be am'izay mivakina de iny ny andrahoana de hoan'ny zanadrazana sy mipiraitam-po sy ny havana akaiky satria zay anarana hoe tsy vakindray andro zany hoe rom-pihevanana angeza be mamatotra le fianakaviany zany ray tsy mivaky zay ny dika le tsy vakindray andro ao anatin'izay zany mamaritra ny fempihevanana ray manontolo de eo le nahatonga ny teny zany hoe zavady ianao rehefa mivahiny any aman'olona ka namon'omby reo olona reo de jereo tsara ny zavatra mimeny anao fa arakaraka iny zany ny fihevananao am'le olona mimeny olona tsy naikeny ianao de arakarak'izay zany ny fihevanany aminao mimeny olona atykeny ianao ahoana moa le resaka inana atykena mimeny olona atykeny ianao de arakarak'izay koa zany ny fihevanany aminao de azonao vakina arak'izay zany hoe inona ny fifandraisanay sy ty olona ty meny olona lelan'omby ianao meny olona tongotr'omby ianao nandrahoan'ny olona rambin'omby ianao de anjaranao koa mandinika hoe inona no mimeny anao inona zany ny fihevananareo tonga tany am'le olona ianao de nandrahoany trafokena de fantatro koa zany inona ny lanjanao eo anatrehan'le olona zay zany ny fandehan'io de ohatra zao le zavatra mahagaga sy mahalasa saina efa ndresantsika sy mialy any izy ty nisy fotoana maninona ozy a no misy fotoana resahana hoe hena de misy fotoana resahana hoe omby ohatra zao hoe rehefa tonga eny ampivarokena ianao a io zao mpivarokena fa tsy mpivarotr'omby satria zao hoe le omby efa maty fa rehefa mividy eo ary maninona ary ny atao hoe ohatra inona ny tongotr'omby fa maninona tsy atao hoe ohatra inona ny tongo-kena fa rehefa mividy nofony indray de mba hanaovy nofo-kena fa tsy hanaovy nofon'omby mahagaga zay zavatra io ohatra inona ny lelan'omby fa tsy misy miteny hoe ohatra inona ny lelan-kena hoe mba hanaovy lelan-kena fefany fa lelan'omby ohatra zay le rambin'omby fa tsy misy miteny hoe ohatra inona ny rambo-kena de tsy misy miteny hoe trafon'omby fa trafo-kena rehefa aiza izy ny tononona hena de rehefa aiza izy ny tononona omby zay zany le baraingo kely mipetraka akoatran'izay a mizara 12 ny omby a raha ataotsika tatamanta andrenary saina ny nampianatra atsika an'izany a sy raha fotsy ary fanahy zaraina 12 raha tatamanta ny omby de zao ny fitanisana azy ny lohany menikady amamboninahitra ny fehny meny aterokalao tsy nay ny meny avalany rano ny tongo no meny bozaka manahitra ny trafo no meny masoandro amambolana ny tratrany no meny avambao ny mananety no meny azo mamoso ny iliny omenany azo tapaky ny sampy ny lelany omenany avan-drasoa
ny aty no meniny tsy manary akaoriny, ny avokava no meniny andrina moropatana ary ny vodiena ho an'ny Andriamanitra hita maso. Zay zany ny firafitra ireo hena 12 reo rehefa tetehana. Dia anjaranao amin'izay zany mandinika hoe lohan'omby nomeny anao, ianao zany nikady mamboninahitra ao anatin'ny fianakaviana io. Atikena no nomeny anao, ianao zany le olona tsy manary akaorina ao amin'ny fianakaviana io. Abokabokena nomeny anao, ianao zany le zanak'andriana moropatana, inony zany vinantolahy zany. Izy io koa mbola mahagaga, le vinantolahy miasa mafy. Raha voavory ny fianakaviana, dia ny vinantolahy sakaizam-patana. Vinantolahy mitanika ny sakafo rehetra, vinantolahy mamaky kitay, vinantolahy matsaka rano, vinantolahy mahandro an-dakozia. Fa rehefa izara hena hody amin'izay, abokabokena nomeny zalahan'le vinantolahy hoe efa niasa mafy ianao raha noatra dia reraka fa aleo atao maivamaivana ny entanao ozy mody. Dia abokabokena nefa nomeny anao amin'ny fotoana. Ohatra zany ny zava-mitranga moa zany fa dia zany le fombantsika gasy, zany le fiainantsika. Reo zany ny fizarana ny hena ho an'ny mpianakavy, dia anjarany tsirairay mba mampiatra an'izay ny anivon'ny lanonana sy ny fahasoavana rehetra. Dia anjaranao ihany koa mba mandinika, manomboka izao zany ianao rehefa ahandro sakafo ao an-trano ka handray vahiny, dia fantaro zany hoe tahatahaky ny ahoana le vahiny ho raisinao, dia fantatrao arak'izay ny karazan-kena tokony andrahonao. Mitovy amin'le akoho ihany io, hoe ny ela nomenan'ny anina, ny tenda nomenan'ny anina, ny loha nomenan'ny anina, ny vody akoho an'ny anina, ny fehana akoho an'ny anina, ny zandrom-pehana ho an'ny anina. Efa mizara ohatr'izay ihany koa io akoho io dia efa samy mba manatantera. Efa natorisika teto amin'ny famomo ny fizarana ny akoho, dia tsy resaka ny akoho intsony aho fa ny omby indray zao ny dinika eto. Mazava zany zay ny fizarana ny hena amin'ny ankapobeny fa ialana tsiny. Inona kay ny atao raha misy fahoriana ka omby ny vonoina atao laoka dia avy eo tsy lany le henan'omby, ohatrany hoe tonga na lohany, nefa le fahoriana tany ambanivohitra be dia vita ny fandevenana, fisasana, vita ny fandevenana, vita ny fisasana dia afaka hoentina miakatra aty an-drenivohitra ve le hena tsy lany. Aza hoentina miakatra ny hena, alao hoanina any an-tanàna na aza raha hoan'ny olona any an-tanàna, aza mitondra loza miakatra tsony. Satria ny antony namonoana n'iny omby iny dia noho le loza, noho le fahoriana. Dia ianareo efa vita tany sady efa avy ny sasa, aza mikitika loza tsony fa alao hoan'ny olona hafa zany raha ohatra ka misy ny andray azy. Aza hoentina mody aty an-Tananarivo zany fa raha ao an-tanàna, kio moa tanàna ny Lozakira tsy maintsy manginy, dia ny ao mihinana azy fa tsy ny any aminareo aty an-Tananarivo tsony. Ie, aiza ho aiza amin'ny hena kay ny mananetiny. Mananetikeny zany, Mananetiny. koty ange zany rakosoa e. Ay, mananetikena. Ohatrany hoe koty. Fa amin'ny omby izy moa zany entre-côte. Satria rehefa le vita malemy tsara izy miaraka kely amin'ny ohatr'izao. Oka fotsiny atonotony kely. Angariany haingo. Mba afaka hazavaina ve fomba fandavo sy fitodiky ny omby amin'ny ankasoavana sy ankaratsiana? Samy manana ny anaovany azy, mbola tsy mitovy io. Na ankasoavana ary dia tsy mitovy ny famadihana sy ny famorena trano. Ka arakaraky ny ray aman-dreny be mpahay fomba eo zany mahita azy hoe ahoana ny firoana an'ity tany ity, fa tsy mitovy io, tena tsy mitovy. Na samy hitodika hena varatra tsy nanana aza ny lohan'omby dia mbola mikotiny hoe ny aviany sa ny avanany ny lafiany. Dia ny olona mpahay fomba izay manao anazy io manao an'izay, fa raha hanoro zavatra ray tsy ohatr'izay daholo ny zavatra rehetra dia manjary vao mainareo anao tao foana. Marina ve fa tsy azo ampiasaina ao an-trano ny fitaovana vita amin'ny tandrok'omby dia tsy azo atao haingon-trano koa ve zany izy ireny? Kanefa ahoana zany le tandrok'omby atao amin'ny odivaritra ireny dia atao ahoana ny fampiasa azy? Azafady. Zay ny tsy azoko hoe satria maninona no hoe tsy azo ampiasaina ao an-trano ny fitaovana vita amin'ny Ka zay le fanontaniana petrany Ay, zany. teo amin'ny taolo malaka izy le miteny hoe marina ve fa ohatrany hoe misy affirmation zany mandeha any ambadimbadika any. Jereo tsara, ny taolo raha tena faran'izay ny tahiry sotro tandroka, ny tahiry fofo tandroka, ny fofo le fanoritam-bolo vita amin'ny tandroka, ny sotro tandroka, ny fanaovana tsodrano moara, ahoana ny tsotehirizina ny tandroka. Tena mety soma tsara mihitsy tsisy olana zany. Efa natoroko teo moa izy hoe rehefa hanao ody varatra amin'ny andro mikotroka ny resahako, fa tsy hoe hiaro anao amin'ny varatra latsaka. Ao rehefa mikotroka ny andro dia mandoro tandroka kely zay bebe. Mandoro tandroka na mandoro kitron'omby. Iny le izy dorana fotsiny fa tsisy hoe fombafomba. Fa hafa indray le hoe mandeha eny an-dalana ianao dia hoe sao dia latsahan'ny varatra, hafa misy ny ody varatra tokony hoentina fa tsy hoe hitondra tandrok'omby isaky ny mandeha dia vao miay aho hoe sao hisy an-datsavandra dia andoro, tsy miteny zany. Marina ve fa rehefa mila ravinahitra any amin'ny toeran-kafa dia tsara kokoa ny tandrok'omby no hitahirizana ny vola, dia ny hoe atao fitahirizana rano ohatrany hoe gourde amin'izao fotoana izao, inona ny hevitra finosiny? Zay zao le izy, ny tandrok'omby teo amin'ny gasy efa fitahirizana mihitsy satria loka ange ao anatin'iny tandrok'omby iny. Azo asiana zavatra ao zany. Dia efa fitahirizana mihitsy le izy fa tsy hoe misy heviny manokana na hoe misy antony manokana fa tena fitahirizana mihitsy ny tandrok'omby. Nisy fotoana nanoro anareo hoe ny moara
zay nalain'ny vazaha moa zany le teny gasy hoe moara lasa nataony hoe mémoire taty aoriana fa ny moara de fitehirizana mihitsy ny moara nefa tsy moara fotsiny alailainy etseroa ety misy tandrokomby de andao asiko fa ny tena fanaovana ny moara rehefa tena anamboatra ianao de ianao mihitsy aloha no mitolona an'le omby zay aloha ianao mihitsy no misavika an'le omby ho moarainao zany rehefa resinao le omby zany hoe lavo nandohalika le omby de iny am'izay izy zany no vononao de alainao ny tandrony de iny zany le hoe moara efa nanaiky anao ty tandroka efa nanaiky anao de ao anatin'iny am'izay no aprimina ny zavatra rehetrarehetra ny dikan'le hoe atao fitehirizam-bola ozy any amin'ny faritra sy ny tariny satria any amin'ny tendrony le tandrony de zavatra ambony indrindra zany de zay ny dikan'le hoe atao fitehirizana zay ny anton'ireo zavatra reo tompo miakatra ihany maro-pana voavinavinany mpamaritra ny toetrany andro mody malomaloka fa mandaroka be mahanevikevika be mbola mihitsy hoavindray fa maninona ho any rehefa toerana masina de misy tandrokomby foana e zany izy hoe masinako de inona le toerana masina fifandraisana maninona ny tsirambin'omby fa tandrokomby de miverina am'le resaka teo ihany a hoe ny tandroka no lohany tandroka aro ny vozona ny tandroka no ambony indrindra ny tandroka no mitondra ny zavatra rehetra zay teny hoe tandroka zay ozy any tandrony de eny amin'ny tendrony zavatra farany ambony indrindra farany masina indrindra zay ny antony de petrahana indray ny hoe tsy efa nisy namon'omby teo de tsy hoety mody fa apetrany eo mba ho hazan'le toerana hoe ity ny tendrony avy eny amin'ny tandrony de apetraka eny le izy inona afika ireo zavatra tsy tokony hoanina ao anatin'ny omby zany hoe tokony hofadiana mihitsy inona moa ny tokony hofadiana ao anatin'ny omby fa fihinana aby ny zavatra amin'ny omby farakaraky le olona am'izay io misotro aman'ny omby fa misy fotoana na ny tainomby eo raha fanafody a tainomby fanafody mosavy de hoanina mihitsy ohatra iny le miboretaka be mandy be tsara iny mihitsy iny ny tanehana kely iny raha vao sanatria hoe misy mosavy tena tsy afakody a de iny ny tanehana kely de misotro am'sotro tandroka ianao hafa kely indray zany ny tadipotra ve tsy maintsy omby nomena azy sa afaka omena ho an'ny biby hafa am'le mahomby azy hoe arena de eny izy zany le izy atao anaty mangazo reny de mena hanin'ny omby zay le izy raha vao alevina aloha izy fa hoe indraindray misy tsy voalevina de amena hanin'ny omby reny raha vao tsy zay iny de iny le tonga am'le fiteny hoe very tadipotra ty de lasa tsy mahatadidiny ninona tsony zay le zava-mitranga misy antony tokony hifadiana enomby ve ny volana rehetra de mety ho inona ny antony misy fafarana izay mantsy a rehefa volana janoary tsy mahazo mikitika omby mihitsy izy fa hoe fady hono resaka andron'ody angambo zany mety mitana ody izy de fadin'le odiny manokany zay fa tsy hoe ho an'ny olona rehetrarehetra fa tsy misy andro tokony hifadian'ny olona enomby zany tsy tokony ho zay le izy ny atao anga hoe aty alohan'ny taom-baovao malagasy aty a de misy le hoe tsy fihinana-kena aloha zany fa ohatrany hoe miaritra iny le hoe fo tsy aritra e de rehefa tsy maharitra nefa te hihinan-kena de akoho ny vonoina fa tsy mihinana enomby ao alohan'ny taom-baovao malagasy eo fotsiny izy zany hoe eo amin'ny début mars eo izy zany zao amin'ity satria 11 mars ny taom-baovao de ny kitron'omby ho nody varatra nefa nahoana ny omby ny morandaira ny varatra noho ny fofinainy mba afaka zavaina ve zany hoe tsy maro azy ve zany ny kitrony tsy azon'le olona zao le resaka olona nijery famoa zany olona manontany zany efa nijery famoa teto satria nisy fotoana ny teny hoe aza manakaiky omby rehefa nikotroky ny andro satria le omby be fofinaina be de misitona varatra ka tsy le omby kely latsahan'ny varatra fa ianao le miaraka am'le omby no hoaniny fa le omby efa tsy latsahan'ny varatra fa izy ara mitondra ody varatra fa le fofinain'le omby no misarika an'le varatra de le olona eo no asiny eo akaikikaikiny eo ny vo fa tsy le omby no asinika marina ve fa rehefa miopy omby de tsy azo amidy rehefa ny aoriana any fa hoe voalohan-karena ka satria voalohan-karena tsy miopy omby any fa nany akoho anao azy hoe niopy akoho anao de ty akoho mpivady kely ny nampidirina voalohany de foy ireo a nanatody de foy de navanina betsaka de reny amidy raha hivarotra fa aza le izy mivady satria voalohan-karena mitovy amintsika ihany io zany hoe mampiasa vola anao hivarotra ohatra na hiantoka zavatra de mifond de caisse veny tonga de ritinao kinina tsony moa zany eo ohatr'izay le voalohan-karena tsy fivarotra hoe misy koa valeur sentimentale ao anatin'ny reny hoe reto tena fanaka efa tamin'ny andro ny dadasineny na inona alao kosa rangah reto tsy amidimidy zany zay le valeur ao anatin'le zavatra voalohan-karena ohatrany zavatra ny santatra rehetra nen'le iry hoe hafa ihany le voalohany ho no azoko ihany koay misy ifandraisany amin'ny vintana ve ny fiompiana omby ohatra hoe loko mainty na loko fotsy na sada na mena sy ny karazana de misy ihany koa ve le omby anaovan'ny olona tolaka afaka mba hazavaina ve azafady le fifamatorany ara-bitana moa efa voaresakitsika terem-piandohany iny teo fa ato am'le hoe tolaka
tena misy mihitsy zay zavatra anankiray zay tanao zany rehefa le mamono omby ny olona de enoy tsara mba hatreo tsara le zavatra aza matin'le itoto andia fotsiny atsy anaty goailaka anao balina fandana mba manaraka an'le olona andeha amono omby de enoy mivavaka ataony hoe inona zavatra teneniny eo fa sao de olona miala loza reo anao sorona fa tsy anao saodrazana fa ny omby sorona tsy fihinana fa mijabaka ao anao ohatra zany hoe reo fianakavian'ireo nidiran-doza be ohatra sanatriavina nisy intelo maty tao anatin'ny herintaona nisy niditra hôpitaly efa saika maty mbola nisy ny gadra zay nanao fanadinana tsy hisy afaka zany hoe mahatsiaro izy menakavy fa nidiran-doza tanteraka de mila manala loza de namono omby de fokon'olona tonga moa zany am'le mandindy sy ny tariny eo de enao mihinana n'iny iny de lasanao any iny satria ailiny makany anatin'le omby le izy hoe zay loza rehetrarehetra ka mbola tokony ho avy ataovy atao anatin'ity omby ty fa zay tsy izy tsony posy akalongany de lasa anatin'iny omby iny de enao mihinana n'iny any fa izy tsy mikitika amin'iny izy menakavy ery mihinana koa fa enao matikena de ninana zay jerevana tsara misy an'le resaka hoe iana tsy lany teo vao resaka teo nisy tantara ohatran'izao ty be mpamosavy be zany le tanàna sa fandresantsika ve moa zany be mpamosavy be zany tao anatin'le tanàna de tena tsisy fika mihitsy zany fa mamono olona foana mpamosavy eo am'le tanàna tady fika am'izay ary zany ny lehibe tao an-tanàna hoe tena andoranga fandriana fa tsy ho azo mihitsy reo satria le izy eo an-tanàna eo ihany le mpamosavy fa tsy tratra mihitsy na amono omby ary lehibe amin'ny fokotany de nizarana omby daholo ny ray tanàna rehetrarehetra de mbola nisy amby mibedabe tsy lany de nikabary ny président-pokotany hoe tena mbola betsaka ny hena tsy lany ka araka ny fomba tanitsika eto de omena ho an'ny mpamosavy ny ambiny hena ka raha misy mpamosavy tompoko manatrika eto de avinareo fa reto zany ny anjara henanareo de mba miangavy an'izay mpamosavy eo hitsangana nitsangana le rahafotsy be anankiray sady natsony daholo le namany orty mitsangana fa men'ny olona voninahitra o mibaradaka ho azy de tratra daholo mpamosavy ka ohatr'izay le zavatra misy any ataoko hoe tandreny fandraindray fandrika de enao nidiran'ny rivotra farany eo tena tsy misy zavatra very tokoa moa zany amin'ny omby ohatra hoe ny ody ny anaovana poketra antsinay ny anaovana sosisy fa inona ary zany no tena tsisy ilavana azy indrindra tsisy ao anatin'ny omby tena tsy misy an'izany tsisy ilavana azy zany ao anatin'ny omby tena ilaina daholo hoay vazan'omby apetraka any amin'ny fototra trano ho an'ny mpivady vao atsika hoay tena vazan'omby ny tena miady inona le teny hoe lamako asika mantsy rehefa miteny hoe lamako de hoe mitehaka fa tsy zay ny lamako fa ny tena lamako karazana instrument de musique gasy izy io fitaovan-java-maneno anankiray vazan'omby le miforotra anankiroa ohatra zao iny de iny ny apopoka tena instrument mihitsy izy iny taloha de iny no maneno iny natsona hoe lamako fa lasa ny solotsika tehaka zay le izy efa miresaka kely an'izay any aloloha de idinika kely vetivety makasika an'izay lamako zay nge tsika miala fa sendra tadidiko ato tsika zao manao hoe lamako fa rehefa hoe avereno de lasa hoe lamako vernindro fa tsy zay ny avereno fa tokony hoe lamako de lamako ohatr'izay ihany avereno satria le lamako no averina fa rehefa hoe atambaro vo tokony le izy indro lava be fa ny atsika ny atambaro ndray ny lasa ray ohatr'izay kiza nefa nampianatra zay de tsy azoko mihitsy hoe taiza moa zany io zavatra io no mivily lalana lasa diso fa mbadin'io nge ny lamako de mandeha fotsiny hoe ray roa telo efatra de ny avereno tokony le lamako efatra ihany zany ny averina fa rehefa atambaro zay vo atambatra daholo am'izay le lamako lasa miverina indroa iny telo ohatr'izay le tokony ho izy zay mandinika an'le omby eto de lasa ny saiko tandray fa ny omby koa mandinika de fandinika eto zay sy le omby zaniko hoe inona marina moa zany zavatra tsy very tsisy tsy very zany amin'ny omby tena tsisy tsy very zany lasopy sokrily zany nga very sofiny za tsy very zany tsy very zany ninana sofin'omby ny tandroka miaraka matsofina tsy very zany mbola tsy very zany tandroka miaraka matsofina zany hoe tsy maintsy eo foana iny manaraka anazy eo iny no mitazona ny lohany ie anisan'ny be mpanontany any koa miresaka an'izay tandroka izay ihany koa hoe inona ny dikan'ny tandrokomby atao eny amin'ny vavahady rahiditra rehefa eny an-tanàna fempihavanana indray reny femponenana amin'ny filazazona hoe rakim-bavady zany hoe tamin'ny nanao an'le vohitra nanorona an'le vohitra zany de ny voriana daholo zay olona vonona hiara-monina fa zao ny dina ifampifehezantsika ato amin'ity tanàna ity zay tratra antsika mangalatra atao an'izao zay tratra manosavy atao an'ity zay mitana ody mahery atao an'izao misy lalàna sy dina ifampifehezana zany niarana anaiky an'izay daholo ndao am'izay ary lefon'omby de nyle fonina teo ny omby teo am'le vavady
de samy nanozo tena teo hoe zay de no anaiky fa hiara-onina tsy hifanao ratsy tsy hifampisopatra tsy hifampisavy tsy hifanao an'izao de nle fonina ny omby de iny zany na antony eo am'le vavady am'izay le tandrony ho fampahatsiahivana sy fanamariana fa vita dina vita lefinomby vita sotro vokaka vita vely rano eto amin'ity tanàna ity de io zany manambara fa nisy zavatra mifanekena teto ka tsy azo dikadikaina fahatany misy fombany misy fadiny misy asiny misy ajany ao amin'io tanàna misy dika manokana ve le karandohana omby atao haingo-trano reny saika hividy mantsy fa mbola tsy hay zay tena dikany aza de manao tao foana ilainy reny zavatra reny ilainy izy mba maha hoe lohan'omby azy lohany mitondra ny tandrony ny tandrony mitondra ny faratapiny ny lohany zay mitahiry ny zay le hoe moary mitondra ny moara mitahiry ny zavatra rehetra tsara zany betsaka nefa amidimidy fahata eny ampivarotra eny fa aza de mividividy fahatantsika tsy fantatrao iny hoe omby natao ininy iny sao de omby ny alan'ny olona loza vany iny fa tsy falifaly fotsiny ay ty tena karakason'omby velona tena milay be vita ponsazo matsiry be sy ny anina de hoentina nefa tsy hainao iny na omby ny alan'ny olona loza na omby mainty tokam-bolo be avany na omby natao sorona teny amin'ny fasana tsy fantatrao avy zany fa ny olona ke de mivarotra fa na le mpivarotra mety tsy mahalala an'izany avy hoe omby avaiza moa ty fa de hoe zay mandray karakasy en gros de namidy fotsiny le zavatra de lasa eo zany le fa jereo tsara aza mividividy zavatra fahatantsika fa raha ohatra ianao ka ametraka an'ireny ao anatin'ny trano de omby fantatrao ny neviny zay ny vonoina de iny ny anaovana anazy ohatrany hoe misy vonomby ao tanàna fa namadiky nareo fifaliana lehibe angatao am'ry dadapelo mba ho anany lohan'omby tsy solan'izany fa mampaninona nefa ny fitehirizana an'iny lisy zany mba hoe zay hoe le loha ohatrany hoe asa zany tenenana anazy hoe eo le haingony fa hoe lohany mpitarika amin'ny zavatra rehetrarehetra misy hery avoaka an'le le mahalohany azy am'le hoe lohany fa tsy hoe izy moa ny andeha hanao haingo-trano de hoe misy rambon'omby kely miantony tsy hafahafa be ve zany ary raha loks kisoa moa efa tsy resahana mihitsy ao anatin'ny tontolon'ny fomba eny ary fa maninona ny omby rehefa hoe fotsy tava na fotsy volomaso de hoe manoto masika angamba tsy voatery ho tena manoto izy fa masika sarosarotra filahana kely efa toetra ara-boajanahary ko zay fa misy omby natao anoto mihitsy zany de misy omby ohatrany hoe doto be misy omby za ohatrany olombelona ihany misy hoe tena masika tena varadatsaka misy tia indray azo lalaovina amin'ny volombavany samy manana ny toetra ohatr'izay daholo marina ve fa tsy fihinana ny tsinain'omby fa hoe mahavoan'ny zavatra tsinahy le tsinahy ange de ohatran'ny reto maniry reto zao hoe ana tsinahy maniriniry tsinahy fa ny tsinay ange fifandroizany ny tsinay vao eo antsika miteny hoe tsinay tsy misaraka manaty ary ny tsinaikena de nomena ny avalano rano tamin'ny teo an-tanàna rehefa mitetika omby vao eo antsika ny nanoro an'izany fa samy hafa ny tsinay sy ny tsinahy hoe tsy fanahiniko zany hoe tsinahy zavatra tsy napoizina sy ny hoe tsinay zavatra mifandroy ao anaty tsy zavatra tsy mitovy tahaka ny vomanga sy ny ovy resaka kisoa kely tsika teo de misy fandraisany kely amin'ity fanontaniana ity omby sa kisoa ny tena atao rehefa manao famadihany omby ny mahamalagasy nefa atao kisoa foana ny vonon'ny olona amin'ny akapobeany rehefa manao famadihany adalan'olona fotsiny de amongo kisoa fa ny omby teto amitsika nge hoa tsisy kisoa zany ny kisoa zany zavatra vao nampidiriny vazavy amin'ny hoe cochon ny rajao io cochon ohatra zay le izy de iny no lasa nompiana sy ny tariny taty fa ny omby no tena fanaovana fomba tsy mbola nisy olona nanao sorona tamin'ny kisoa zany hoe angatapitahina amin'Andriamanitra de ndao hitondra kisoa vonoina fa na akoho na ondry na omby zay ny fanao ohatrany hoe manao santabary de vary foana ny santarina fa tsy mbola nisy nanao hoe ty santakatsaka na hoe santabomanga na santatsôza de santabary ohatr'izay le izy santafe hoe santafe iny zany santafe fa maninona kay ny omby santarina automobile zany teneniko zany ka Santa Claus fa maninona kay ny omby ny fanaovana sorona foana rehefa misy zavatra ataon'ny malagasy ohatr'izay ny teneniko zay ihany na akoho na ondry na omby rehefa hoan'ny vahoaka be tsy mahazaka zany ny akoho de tsy maintsy ny omby mandeha fa na akoho na ondry na omby reo zany no biby izay mitahiry ny arena mitahiry ny hasina mitahiry ny fahendrena ara-boajanahary ka fantatry ny tolorazantsika fa reto no akasitrahan'Andriamanitra zay nahary sy ny fanatsara mpandinika rehetra de zay no natonga an'ireo nanaovana fomba tsy mbola nisy hoe andeha hanao sorona de hoe anaovitra sorona amin'ny karapapaka hoe trondro be avany no entina andeha hanaovana sorona fa mety ho tsara koa zany ndramo aloha
fanahy nge le resantsika de le fanahy zany manoro hoe itsiny de diavinay itsy mety zay no natonga anyteny teo hoe tsy hoe rehefa hamonomby ianao de mety foana fa misy volonomby jerevana zay no natonga le oabolan-drazana hoe nisy orona ondrotsy volony ka vao maina kasikiny aretina zany hoe nisy olona narary de hoe ndao aminona ondro fa sao de misy fanahy mangeja de efa mba namonondry nomena an'le fanahy le raha ay tsy le volon'ondry netiny no mivonoana de vao maina kasikiny aretina atao anatin'izany eto indrindra no ampidirako kely an'ity resaka ity ho anareo mpikabary sy milaza azo mpikabary le manolotolotra ondry any amin'ny raharahan'olona reny tandremo tsara fa sao de tsy volon'ondry manambina an'le mpanambady akory no netinareo tsy hoe rehefa ondry menamena loko de mety na rehefa fotsifotsy loko de mety na rehefa ohatr'izao de mety fa mila mahay fanandrono nareo mila mahafantatra tsara ny toninandro manambina an'ireo mpivady reo mila mahafantatra ny roa tany honenan'ireo de zay nareo vao tokony hanolotra ondry fa tsy atao lamody indray ty hoe manolotra ondry velona any amin'le raharaha ay tena miavaka mihitsy ny vody ondry fa nanaja fomba malagasy zareo fa tena ondry velona mihitsy ny natolony nefa le ondry avy eo manoto ny tonombitanizy mivady de vao maitsy vanina le tokantranon'olona izy moa manatsiny ianao mpikabarina nangana an'iny tokantrano ka jereo tsara zany fa taro tsara araka ny tokony izy fa aza mendimendy fotsiny amin'ny zavatra tsy hay fa fomba fiteny mahazatra ny mpikabary ny hoe ambolo bitaka ambolo matavy ny zavatra tsy hay tsy bitapitahana tompoko tena hoe mitehinana henom-biritra be mihitsy amainao zany rehetrarehetra zany ianao zao rehefa mihinana henomby de inona zavatra ina amin'ny ombony tena tianao indrindra aso moa fa mbola ho avy any an-tanàny nareo fa ny ana aloha zany sao de misy olona anasanao nge mpijery atsika za tsy za karazan'olona tsy de fanasa tsy fanasa na ao amin'ny fianakaviana rehefa mahafantatra an'izany hoe za tsy fanasa mihitsy na any amin'ny fetina inona de efa tsy fanasa tena mariny zany misy antony manokana zany amin'ny resaka fomba sy ny fady sy ny fanao fa ao anatin'ny henomby io zany rehefa tena hanao azy ianao manambatra kely ny hoe ny trafikena de ny sakaizapatsany sy ny vody hena reo no atambatra zavatra everinao raha ohatra moa ka mbola afangaronao kely amin'ny ohatra hoe raha mitaditady an'le misy taolataolana kely zany de ny rambinomby reno miaraka na le mananetiny atao malemy tsara tanehana miaraka amin'ny voanjo lena voanjo tena voanjo lava voanjo lena iny zavatra ho aizavolonlanitra ka tsy takatra iva ny tanika maso lafaka ary amarana antsika andresadresaka ary aloha amin'ity andro an'ity satria le fotoana koa mandeha be betsaka koa ny olona vao andeha hividy henomby de amin'ity andro amin'ny roa amroko rotsika sao fa ny olona nge raha riva vao mahita tsika zany ny olona zao efa maizina zao ny andro ka mbola manam-potoana ny olona andrahonany zany ko tsy maintsy malemy miaraka amin'ny cocotte minute le fanaovana varanga le fanaovana varanga aloha mba ifampizarao kely vodihena mihitsy ny fanaovana varanga vodihena sy ny trafikena mihitsy ny fanaovana varanga de le varanga tena fomba fahandro ny atao hoe varanga tovy am'le ndrasantsika hoe ny samotraka ihany le fomba fahandro le izy fitambarany vodihena sy ny trafikena sy ny inona moa le hoe fanangakena zay le izy ny fanangany koa tena tsara amin'ny hena satria raha midiny iny mahazo ny tratrany raha miakatra iny mahazo ny trafony zay le izy tanehana malemy tsara arak'izay tokony ho izy mihitsy rehefa tsy tiana ho mandro de alana aloha menaka le izy de soloina menaka tsotra menaka sakafo de tsy mandro mihitsy io mandro manana retina aza manao zay mampilendalenda rangalo fa zay hoe manona andao ary aloha fitentsika zay voalaza rehetrarehetra zay indrindrindra moa zany tena be da be foana zany mbola mitady porofo sy hoe tena avy any anaty rano marina ve ina aloha zany azo ambara satria efa tapitra sady ndraiky le adiny ray reo koa ho an'izay mitady an'izany fantaro zao ohatra any amin'iny tapany atsimony Madagasikara iny de misy torapasika faran'izay tena mbola ngeza mivelatra any amin'ny 200 kilometatra 200 kilometatra tsy misy tanàna tsy misy ponina tsy misy nininy any amin'izany ny fiakarany rehefa hiakatra izy any amin'ny tapany avaratra any misy faritra anankiray antsoina hoe bobaomby sa babaomby mitovy ihany reo filaza reo avy ao amin'io ihany koa de misy fiakarana misy toerana anankiray tsy lavitra ny tanànany Vohimarina na Vohemara avy any ihany koa de misy fiakarana zany hoe misy toerana masina be dehibe eto de mba manontany tompo tanàna manontany olona pahalala sy pahay de any nareo afaka manam-pirofo fa eto moa fahita lavitra tsy hitako zay ho tenenina betsaka eto fa ny anay de nifakasitrahana sy nifakatelemana anareo foana ihany hoe manjoy manaraka tsy tapaka ary mavitsika lasa hitako manomboka mavitsika le olona am'le fametrahana ny fanontaniana ao satria de tena mifanesika manao tsomby aloha tahaka ny olona mahita solta rehefa tena mipetraka hoe milatsaka amin'ny publication zany de lasa feno fanontaniana mahafinaritra zany satria midika fa lina
manaraka ary vonina amin'ny zavatra ifampiresahanay sy miala eto nareo fa io nge rehefa tsy misy mijery tsy misy manaraka minona moa ny azonay atao fa de maty ho azy mifandarana fa de reraka moramora eto fa de isaorana sy ankasitrahana tompoko irarina foana samy mba azony rariny nihitsiny ahitany fahamarinana samy be tsy mila antsika rehetra amin'ny fiainana de hery sy tanjaka ary fahasalamana tavita soa am'izay atao tsy tery lalana tsy azo tsampona foana sampona miala ny saritaka vasoavana antsika menakafy tompoko zay tena hoe miraharaha kopana mandeha ho azy ohatran'ny inona moa inona ary toy azany mandeha ho azy ohatran'ny inona mandeha ho azy ohatran'ny time marary fatako mihitsy fa zany fa avelako ianao ny teny azy fa tsy izaho aloha mba tsy ananako tsiny atao anatrehany reto mpijery antsika reto a de mankasitraka koa aloha zany eo any koa andeha ampiditr-omby ianao zany rehefa avesa mbola eto ihany mbola atao andro be zao fa aloha arivariva kely aloha tena hijery hanina zao masana teranao kalety aloha fanaterako eo ianao hoe misy bozaka kely vombolonao zany satria mba mankasitraka antsika rehetrarehetra niaraka nanome aina niaraka lina tamin'ity fahandaran'ity ihany koa mbola hotoizantsika angamba zay fanontaniana zay satria mbola voapahana zay vao tafapetrako zay a betsaka mihitsy ny zavatra mbola azo tataraina mahakasika ny omby sy ny fempihavanana le fempihavanana hoentin'ny omby sy ny tariny moa ny fanontanianareo ihany koa dia ho betsaka ao anatin'ity rakitra zay ahitanareo anazy ity moa zany araka le teninay ty hoe nareo zao efa maizina zao nareo mahitana io fa zay sao dia nareo gaga hoe misy soleil de minuit aty soleil de minuit zay no izy fa de mirariny so mandrapeona kasitrahana foana namana teknisianina rehetra miara-miasa miara-miombina aminay mandavorariny sary sy ny feo any tokantrano tompoko mandrapeona indray lo hitsangana aloha ary alovany findaiko findainao manao iny ado nataoko nahazo malomaloka fa ty sarety ty zany miaraka amin'ireo omby ry io efa haingo tanàna mahazatra fa tsy tenenako zavatra betsaka eny ary hoe matin'ny hafanana re olona Salam